Faly miarabantsika rehetra ao anatin'izao fandarana mitondra hery izao. Andriamanitry ny fahasoavana ny eo amintsika rehetra ary ny fiadanan'i Jesosy Kristy dia hanapaka eo amin'ny fiainantsika mandrakariva. Anatanteraka izao fandarana izao isika ka andeha atombokantsika amin'ny alalan'ny vavaka izany. Jehovah Andriamanitra eo misaotra anao izahay noho ny fahasoavana famindrapo izay atafinao aminay, azahoanay izao tompon'andro sy fahasoavana ho amin'ny fiainona ny teninao izao. Ankehitriny tompo malalo dia mangataka ny fanatrehanao izahay ary aoka ny fanahinao no ampiteny hikolokolo hitaizanay mba hitombon'ny fahasoavanao sy ny herinao aty anatinay tsirairay avy. Koa mitenena Jehovah fa vonina ny henonao izahay ary manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ny anaratsinao Jesosy no hanonana izany vavaka izany. Amen. Amin'ity anio ity dia mitondra hery ny fatokina. Izany ny lohahevitra izay hitondrana hery ho antsika. Mitondra hery ny fatokina. Ny fatokina dia isan'ireo toetra sarobidy anan'Andriamanitra. Fa na dia mivadibadika sy tsy mahatoky aza isika, Andriamanitra dia tsy mahazo mandany tenany, ka dia mahatoky mandrakariva izy araka ny filazan'ny apôstôly Paoly any amin'ny bokin'ny Timoty. Andriamanitra dia mahatoky ary mahatoky hatramin'ny farany. Kanefa izany toetra an'Andriamanitra izany ihany koa dia mifindra sy afindra ny aty amintsika rehefa miorina sy miandany aminy isika. Andaony jerentsika ny tombontsoan'ny fatokina ary amin'ny fomba ahoana no hitombon'ny fatokina eo amiko sy aminao. Andao vakitsika ny bokin'ny Salamo, Salamo 7:20 dia ovakitsika ny 4:20. Salamo 7:20 ny 4:20. Miandrasa ny Jehovah ianao, matoky, ary aoka hahery ny fonao, eny miandrasa any Jehovah. Miandrasa any Jehovah ianao, matoky, ary aoka hahery ny fonao. Mitondra hery avy amin'ny fatokina isika. Manovo hery avy amin'izany fananana fitokisana sy fatokina an'Andriamanitra izany isika. Miandrasa ny Jehovah, matoky, aoka ny fonao hahery. Izany ny fanambarana izay omen'ny tenin'ny soratra masina ho antsika tsirairay avy. Mbola miampy ihany ireo fahasoavana entin'ny fatokina araka ny 2:30 ny 9:10. Be ny fanaintaina ny ratsy fanahy, fa izay matoky an'i Jehovah kosa dia hodidin'ny famindrapo. Ny ratsy fanahy dia mitaintaina, enjehan'ny eritreritra, fa ny matoky kosa dia be fiadanana, mahazo famindrapo. Ny 7:30 amin'ny Salamo ihany, ny 9 fa 3 ka hatramin'ny 5. Salamo 7:30 ny 9 fa 3 ka hatramin'ny 5 dia mbola miresaka ny amin'ny asarobidin'ny fatokina sy ny fatokisana apetraka amin'Andriamanitra. Matoky any Jehovah ianao ka manaova soa, dia onona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Ary miravoravoa amin'ny Jehovah ianao, dia homeny anao izay irin'ny fonao. Ankino amin'ny Jehovah ny lalanao, ary matoky azy fa hataony tanteraka izany. Ataony Jehovah tanteraka izany. Matoky any Jehovah dia ataony tanteraka izany. Ny fatokina dia fitoerana ho matoky amin'izay fitsipika sy sordalana ary ny foto-kevitra omen'Andriamanitra.
aoko tsika tsy vadibadika, aoko tsika tsy anakalo, aoko tsika tsy atsara velatsy, fa ho marim-pototra am'izay ambaran'Andriamanitra. Fa rehefa mitoetra ho matoky isika dia izy no miasa ao anatin'ny fatokina hitera-bokatsoa eo amin'ny fiainantsika. Izy no hiady ny adytsika amin'ny fametrahana fitokisana aminy. Ny tsy fametrahana fitokisana aminy manko a de midika fa matoky ny tenantsika isika, ary rehefa matoky ny tenantsika isika dia ho resy, ary rehefa ho resy dia mitafy fahafambaraka sy henatra. Koa mahazahoantsika hery dia andehantsika hametraka ny fatokina sy ny fitokisana amin'ilay mpahay ny zavatra rehetra sy mahefa ny zavatra rehetra, dia Jesosy izany. Zao no lazain'i Jesosy ho an'ny fiangonana araka ny bokin'ny Apokalipsy 2, ny 10, Apokalipsy 2, ny 10. Aza matahotra izay efa hiaretanao. Indro ny devoly efa anao ny sasany aminareo ao an-tranomaizina mba ho voazatoetra ianareo ary anapahoriana filoana. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny sato-boninahitra fiainana. Aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Zany no afatra mivantana avy amin'i Jesosy. Ny fatokina dia mitondra hery. Amin'ny fatokina dia ampisaloran'Andriamanitra voninahitra ny mpandresy miaraka aminy. Raha vao tsy manana fatokina zany tsika dia tsy tafy an'io voninahitra, tsy handray ny fiainana mandrakizay, fa ny fatokina no entiny mandray izany fiainana mandrakizay izay omen'Andriamanitra atsika izany. Toetra ilaina ary toetra fototra ny fatokina ho amin'ny fanomezana fiainana mandrakizay, zay mahatratra amin'ny farany no vonjena. Aoka atoky ny fanolorantena zay nataontsika teo amin'ny ranon'ny batisa isika. Aoka atoky an'Andriamanitra amin'ny fanomezana zay nomena isika. Aoka tsy anakalo an'Andriamanitra amin'ny zavatra hafa, fa aoka atoky azy. Eto moa de hoe aza matahotra zay efa hiaretanao ianao. Fizaham-toetra izany, ndraindray de zaham-toetra isika, kanefa amin'ny alalan'ny fananana fatokina dia mandresy isika. Hoy ny Apokalipsy 7:17. Apokalipsy 7:17 dia miresaka izany izy eo amin'ny 5:17. Ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry, ary ny zanak'ondry haresy azy, satria tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka izy, ary haharesy azy koa izay momba azy, dia olona voantso sy voafidy ary mahatoky. Haharesy izay miandany amin'ny Kristy. Haharesy satria tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka izy. Koa reo voantso ao anatin'ny laharan'ny kristianina, reo voantso anaraka ny fahamarinana, reo voantso andevina ny fahotany ao amin'ny ranon'ny batisa, dia aoka atoky hatramin'ny fahafatesana. Fa haresy izay voantso sy voafidy ary matoky. Mety voantso ianao kanefa avotsitrao lay filarana mahatoky amin'Andriamanitra, avotsitrao ny fanarahana ny Kristy. Aoka re atoky hatramin'ny fahafatesana isika, de omenantsika ny sato-boninahitry ny fahamarinana. Hoy amin'ny fomba ahoana no anabeazana sy itombon'ny fatokina. Mamaly izany ny apôstôly Petera. Petera faharotoko voalohany, Petera faharotoko voalohany, ny 10:10. Zao no amalian'ny Petera izany fanontaniana izany hoe amin'ny fomba ahoana ny ampitomboana sy ampiorenana ny finoana. Ary amin'izany dia mahazo tokokory rahalahy ampitoetra ny fiantsoana sy ny fividianana anareo,
fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafotoana akory mandrakizay. Aoka zany tsika hazoto ampitoetra ny fiantsona, ny appel sy ny fifidianana. Aoka zany tsika ampiasa tsara ireo fanomezana rehetra izay ny antsonantsika ho amin'ny fifidianana. Ka raha manao izany isika de miditra malalaka ary tsy ho tafotoana amin'ny fidirana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Hoy ny bokin'ny Jeremia toko 17 ny 5 sy ny 9. Jeremia toko 17 ny 5 sy ny 9. Ho tahina zay olona matoky an'i Jehova, de izay manana an' Jehova ho tokony. Ho tahina zay olona matoky an' Jehova. Andao solotsika hoe marina. Izay matoky ny marina zany de ho tahina satria Jehova dia marina. Rehefa io ny marina de matoky ny marina iny. Ny fahasimbana eo anivon'ny tontolo mantsy dia tsy mitoetra amin'ny marina intsony tsika. Ny voady ara-panambadiana rehefa matoky ny marina ianao dia ho tahina. Rehefa tsy matoky dia tafiditra ny yaya, tafiditra ny fisalasalana ary mahazo vahana ny tsy finoana dia rava. Fa ny matoky dia mahazo fitahiana, dia izay manana an' Jehova ho tokony. Ho toy ny azo ambolena eo amoron'ny rano izy, izay mamaka eo amin'ny ilan'ny rano mandeha, ka tsy matahotra na dia avy aza ny ainandro, sady ho maitso ny raviny, ka tsy hanay izy na dia miantona aza ny andro, fa tsy tsahatra ny famohany. Izany ny tendrikasana ny amin'ny fatokina. Fa na dia misy aza ny ainandro, na dia misy aza ny zava-mangeja, satria maina, dia omen'Andriamanitra fahavelomana, satria mandeha eo ambonin'ny rano ny fakana. Tahaka izany koa tsika rehefa mamaka ao amin'ny fahamarinana, matoky ao amin'ny fahamarinana, dia mahazo fitahiana isika tsiraray avy. Ao amin'ny bokin'ny Matio de nandehandeha teny ambony rano Jesosy, de natahotra ny mpianatra, de niteny an'izao teny izao Jesosy ao Matio toko 14 ny 5:24 manao hoe matoky izao ihany. Tahaka izany koa tsika ankehitriny, mitety ranomasina ny fiainantsika, mahery ny fanonjana ary misafoaka ny rivotra, de miteny Jesosy manao hoe matoky izao ihany. Aoka sika andray izany teny Jesosy izany ankehitriny manao hoe matoky izao ihany, ilay nahary lanitra sy ny tany. De rehefa nandray an'izay teniny Jesosy zay Petera de niangaritra amin'i Jesosy, raha ianao ihany io Jesosy de asaovy makeny aminao aho. De namaly Jesosy nanao hoe mandro soa ary ianao. De nanandrana nandeha teo ambony rano Petera, kanefa noho nahitany onjan-drano sy ny rivotra dia nilendika. Ary teo amin'izy nilendika iny dia niantso an Jesosy, ary Jesosy kosa nanatsotra ny tanany de nandray azy. De tahaka izany ihany koa isika ankehitriny, na dia mandeha amin'ny fatokina azysika, kanefa mahita ny toe-javatra dia mety ho latsaka, de matoky fa Jesosy tsy hamotsitra ny tanany fahamonjy anao, matoky azy hatramin'ny farany. Fa Jesosy zay nanavitra amin'ny Petera dia mbola navitra sy hanatsotra ny tanam-pitiavany handray anao, handresy. Ary dia rehefa nandray ny tanan'ny Petera Jesosy, de napiakariny tao anatin'ny sambo kely ny Jesosy sy Petera, de nitsahatra ny tafiotra. De tahaka izany koa tsika andao asandratra eo amin'ny fiainantsika Jesosy, ampakarina eo amin'ny plateau amin'ny fiainantsika Jesosy. Aoka ho Jesosy niivo ny fiainantsika, metsika laka de ahazo famonjena isika. Ivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra no ny toetranao sarobidy izay
afindranao sy atafinao aminay dia ny fatokina. Tsy hanananay zany fa noho ny fitiavanao dia omenao anay zany toetra izany. Kaokary izay tsirairay avy anana fatokina atoky anao hatramin'ny farany. Tononona amin'ny ara-tsoanao Jesosy ny vavaka. Amen.